Mpifaliana lehibe no iarabako anao ny anaran'i Jesosy Kristy ary tononoko aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia te hampahery anao manokana amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay fo dia fo izay zavatra ny ainako tokoa ary tao anatin'izay anefa dia tena nampianatra anay ny Tompo. Androany dia te hampahery anao ary te hampafantatra anao hoe anao tsy hijery izay na hoe hifantoka amin'izay mbola mety fahalemenao na izay mbola mety défaut eo aminao, fa hijery, hibanjo na hifantoka manokana ny amin'izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Halleloja! Indray andro rehefa andeha hivoaka dia nangataka tamin'ny Fanahy Masina hoe Fanahy Masina inona ny fitafiana izay tianao anaovako androany, ary efa nanokatra ny armoire dia nisy jupe sy ambonin'akanjo izay naresy lahatra anahy nanaovako, ary io akanjo io tsy hoe izay vao nanaovako fa efa nanaovako ihany izy io. Ny zava-nisy anefa rehefa teny an-dalana aho, rehefa niala amin'ny bus dia nanamboatra ny akanjo hoe sao dia voropotra zany ary nanompo teo amin'ny soroko teo ny masoko. Ny zavatra hitako dia hitako fa nisy rovotra teo amin'ilay akanjo, ilay ambonin'akanjo, ary rehefa nitopo teo ny masoko dia nanomboka tsy nahazo aina, ary izao saina rehetrarehetra izao dia tonga hoe zanak'Andriamanitra ianao nefa ny manao akanjo rovotra sy ny sisa ireo eritreritra negativa rehetra. Ary ny zavatra nalasa ny saiko dia hoy aho hoe za nefa niteny aho hoe tany anatin'ny fanahiko izany nefa za nangataka tamin'ny Fanahy Masina dia maninona ary akanjo rovotra ty no tolotsaina izay nandreseny ny Fanahy Masina lahatra anahy nanaovana. Dia teo dia lay ratsy dia mandefa siosioana feritreretana hoe jerevo, mba zanak'Andriamanitra ianao nefa manao akanjo rovotra, dia nanomboka teo dia lasa hafahafa natsiaro hafahafa, ary rehefa natsiaro hafahafa dia ozy tsy te hiaina amin'izany efa tsy androko mihitsy hahatongavana tao amin'ilay toerana izay tokony handehanako. Ary rehefa nanomboka tsy nahazo aina dia tonga Fanahy Masina bitsika taminahy hoe fa maninona moa no mijery ny défaut na mifantoka ny amin'ny défaut eo amin'ny tenanao. Ary tamin'ny alalan'izay dia nandray fampianarana hoe matetika dia mijery izay mbola tsy mety amin'ny fiainako, matetika mbola mijery izay mbola fahalemena, matetika mbola mijery izay na hoe mifantoka amin'izay mbola tsy mety, fa tsy mibanjina ny amin'izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho anahy teo amin'ny hazo fijaliana. Eritrereto anie hoe raha ianao manokana, inona mbola fahalemena izay mbola mahazo anao amin'izao fotoana izao, inona mbola défaut mbola hitanao amin'ny tenanao amin'izao fotoana izao. Fa eritrereto izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao anie, jerevo anie izay efa nanafahany Jesosy Kristy aminao, dia eritrereto hoe io zavatra kely, io défaut kely io izay hoentin'ny Satana hiampangana anao andro aman'alina io ny fatoanao. Fa androany Andriamanitra dia tena mampirisika anao, mampahery anao hoe aoka tsy hifantoka ianao amin'ny défaut anao, ary io défaut io ary androany matona seho amin'ny Fanahy Masina anahy ilay akanjo rovotra. Midika an'izay dia mila manjaitra an'ilay izy fa tsy hanao an'ilay izy tsony rovotra, fa tsy hoe efa naseho anahy androany dia mbola iny ihany, fa
naseho amin'ny fanahy masina mba ho repareko, mba ho zairiko, mba ho regleko, ka amin'ny fotoana rehetra dia tsy misirika ntsony hampangana ilay ratsy anahy. Halleloia! Fa Jesosy Kristy dia efa navita raha zavatra lehibe teo amin'ny fiainanao, fa maika moa fa ny hanafahany anao amin'io fahalemena kely, amin'io mbola défaut kelinao io. Ka dia manomboka androany dia aza mifantoka ny amin'ny défaut, fa raha seho an'Andriamanitra anao izany dia tsy nataony hiampangana anao na hahatonga anao tsy hahazo aina, fa ny hahatonga anao mba hireparenao, mba ho hitanao tokoa hoe mbola misy an'ity défaut ity, mbola misy an'ity fahalemena ity. Fa raha ny zavatra goavana rehefa vitan'i Jesosy Kristy nanafaka anao, maika fa nanafaka anao ihany koa amin'io zavatra izay ataoko hoe kely io izay hiampangana Satana anao ka mahatonga anao tsy mahazo aina, mahatonga anao tsy manam-piadanana. Raiso ny tenin'Andriamanitra ka dia amin'ny fanahy masina ania hanampy antsika tsirairay avy, ampiseho hatrany ilay fanampanazava izy, ampiseho izay mbola tsy metimety ka ny ahafahantsika mitondra izany mba ho reparentsika amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra izay miasa ato anatintsika. Alleloia! Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahirezana omena ho anay mba tsy ahafahanay mifantoka mijery izay mbola défaut ka hahatonga anay tsy hahazo aina, hahatonga anay tsy manam-piadanana. Fa ianao nefa mampiseho izany mba hahatonga anay mba olona afaka eo anatrehanao, ary hampalalanao anay ihany koa hoe hampafirina izay efa vitanao, nanafahanao anay izany. Ka dia ankehitriny izay dia fantatray, mino izay fa afaka manafaka anay ihany koa ianao ny amin'izay mbola fahalemena kely, ny amin'izay rehetra mbola défaut anay ankehitriny. Ka dia mankasitraka sady ny amin'ny asa mahagaga lehibe izay efa vitanao sy izay mbola ho ataonao aminay tsirairay avy, amin'ny anaran'i